taranja baolina kitra eny anivon'ny Fokotany no amaranantsika ny fotoana amin'ity hariva ity dia ny totosa izany ny atsapaka izay tantarahana tetsy amin'ny ligina Lalamanga amin'izay baolina eny anivon'ny Fokotany izay mitondra fanazavana mikasika an'ilay izay iserza izay isan'ny mpikarakara ity faninanana ity. Fisotra fifanana zao fikarakarana efa mpandaminana zavatra rehetra milamindamina daholo. Totosa maro teto amin'ny ligina Lalamanga ny atsapaka ho an'ireo ekipa rehetra iray vondrona sy ao na ny asabotsy ho an'ny jeunes moins de 7 ans, moins de 10 ans, moins de 13 ans, moins de 15 ans dia ny senior izay faninana eo amin'ny foot 7. Raha fahitanareo mpikarakara tafitany amin'ireo mpandray anjara ve ny antso betsaka no mpisoratra anarana sa vitsy ihany? Isorana manokana aloha an'ireo ekipa rehetra izay namaly ny antso ho anay mpikarakara ny FTP Masy tafita tokoa ny afa sy betsaka ireo ekipa indrindra fa ny anatin'ny école izay matsapa fa tokony après an'ireo tanora rehetra ao anatin'ny fifehezana sy ny fitesana dia tratra ny tanjona manay mpikarakara satria betsaka tokoa ireo ekipa andray anjara ho an'ny kategoria rehetra. Ny amboara ao ampanantenan'ny FTP Masy zany ho tomboka ho an'ny sokony indrindra ho an'le senior zany etivana ny ambofa ho an'ny voalohany miaraka amin'ny médaille dia ho an'ny faharoa ondry dia ho an'ny fahatelo sy ny fahaefatra moa efa famboara fa mahazo amboara daholo izay hotolorana kopy kalisy ary ho an'ny jeune dia torak'izay ihany koa ny voalohany isaky ny kategoria dia hotolorana kopy lehibe miaraka amin'ny médaille mba ho fahatsiarovana katita kely eo amin'ny samba ny fiainana indrindra fa ho an'le kely le débutant izay vao hiakatra kianja dia homena fahatsiarovana lehibe ary mpandray anjara rehetra ao anatin'ny fifaninana dia hotolorana maro pahatsiarovana toy ny fanion ho an'ny FTP Masy ny certificat ho an'ny club tsirairay avy. Dia iny fanadidiny ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no mamarana ny fiarahantsika amin'ity hariva ity. Isaorana betsaka ianao tany tokantrano tany nanaraka ny fandarana mahery hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa ireo namana teknisianina niara-niasa nanatotosany fandarana tamin'ity hariva ity teo ny namana Romain, eo ny namana Bosco, eo ihany koa ny namana Menja izay mampita ny sary any tokantranontsika any dia manome fotoananao indray amin'ny herin'ny toy izao indray azadino antsika rehetra mpity fanatanjahantena fa dia mbola mitohy rahampitso akahatra amin'ny fahadimy voalohan'ny aogositra izao ny lalaon'ny CGSOI asaina mpanajantsika rehetra mpity fanatanjahantena anohana ny mpilalao malagasy izay azo lazaina fa dia tsara fanombohana raha tamin'ity andro voalohany ity dia izay ihany koa tompo lasy tompo vavy no ametrahako ny veloma mandram-piona ho amin'ny herin'ny toy izao indray veloma tompo.